fa izay tarihany fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Romana 8:1-10. Fifaliana hatrany no miaraka amintsika ary namako malala tena manana fifaliana tsy takatry ny saina ao anaty ny miroborobo mangotragotraka ny fifaliana mifankahita amintsika amin'ny alalana zao fandarana mahafinaritra izao. Loha hevitra androany dia izao ny fanahy masina ilay mpanampy antsika. Fanahy masina manampy antsika. Romana 8:4 fa izay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra ahoana ny toeny no tonga zanak'Andriamanitra. Izay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra no tonga zanak'Andriamanitra. Manambara, milaza, mitantara ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika ny foto-kevitra hojerentsika androany. Rehefa niakatra any an-danitra Jesosy Kristy dia nampanantena izy, irahako aminareo ny mpananatra, ary tsy teno azy izy fa izay efa reny no ambarany amintsika. Solon-tenan'Andriamanitra miasa ho antsika ny fanahy masina, ary io fanahy masina io dia omena antsika mba hitomana fanahy, fa tsy hanery antsika hakatotsy akory. Ohatry ny fahamarinana vaovao zany ny fanahy masina dia omena antsika hitomana fanahy, fa tsy omena antsika mba hankatoa. Tsy hery hanampy antsika hankatoa ny sitrapon'Andriamanitra, fa hery hanampy antsika hitoana fanahy. Ary zany ange ny voalaza ny sokatra masina ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:1-5 fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo, vavolombeloko, Jerosalema, Jodea, Samaria ary hatrany amin'ny faran'ny tany. Manome hery antsika hitoriana ny filazantsara ny fanahy masina. Ny olona mandray ny fanahy masina dia tsy mipetrapetra-pona, fa manao ny hery, manao ny ezaka rehetra mba hampafantatra ny olona rehetra ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Manana fahasoavana feno, tiana arotsaka amin'ny tsirairay izay mandray ny fanomezan'ny lanitra ny tompo. Manana fahasoavana be dia be omena ho amin'ireo izay manaiky handray ny fanomezan'ny lanitra. Ny fanahy masina dia hanome hery, hanome ny fahaiza-manao izay natolotr'Andriamanitra ho fanompoana ny Kristy. Omena ny fanahy masina mba hahafahantsika manompo an'Andriamanitra. Ny fanahy masina no fahombiazantsika eo amin'ny asa fanorenana ny toetra sy famolavolana mba ahatonga antsika hanahaka ny toetra an'Andriamanitra. Inona moa ny toetra an'Andriamanitra? Ny toetra an'Andriamanitra dia tsotra ihany, famonjena, fanavotana. Rehefa mena antsika ny fanahy masina dia izay no masaka ao an-tsaintsika, ny famonjena, ny fanavotana. Manao fahadisoana goavana isika fa rehefa mieritreritra sy mihevitra fa ny tenantsika no mahay mamolavola ny fanandramana manokana ataon'ny tenantsika. Ao anaty fahadisoana goavana isika. Tsy haintsika ny mandresy ny fakapanahy amin'ny herin'ny tenantsika. Ireo izay tena mino an'i Kristy marina koa dia tsy maintsy ampiasainy ny fanan'Andriamanitra. Ny fo izay toeran'ny finoana no anjary tempolo tsara tarehin'Andriamanitra. Ny fo izay hitoeran'ny finoana no lasa tempolo tsara tarehin'ny fanan'Andriamanitra. Ry namana, ilayntsika ny fanahy masina. Impirimpirintsika no mangataka ny fanahy masina, kanefa impirimpirintsika no tsy mety ampiasain'ny fanahy masina. Faty antoka ray lavaka eo amin'ny asan'Andriamanitra izany. Faty antoka ray lavaka eo amin'ny famonjenantsika ny hoe mangataka ny herin'ny fanahy masina, kanefa tsy mety ampiasain'ny fanahy masina. Mampieritreritra ny afatra androany. Omen'Andriamanitra anao ny fanahy masina. Tsy hampanankarena anao, tsy hahatonga anao hieboebo, fa hahatonga anao hiasa ho fanompoana an'Andriamanitra. Hahatonga anao hiasa ho famonjem-panahy, hahatonga anao hikarakara ny fanompo-pivavahana izay hitaomana ny membre ny namana rehetra mba hifandray akaiky amin'Andriamanitra. Aza atao tsirambina, aza atao fahazarana ny fandraisana ny herin'ny fanahy. Raha misy zavatra tokony ho angatantsika be indrindra amin'izao andro farany izao dia izao ny hamenoan'Andriamanitra ny fotsika, ny fanahy masina. Ho tanteraka aminao izany afatra izany amin'izao andro masina izao, ka izany laharam-pamena eo amin'ny fiainantsika hivavaka isika. Tombo tsara
misaotra anao zay fa naverinao androany, ampitandremanao anay indray, amafisinao fa raha misy tokony mahamaika dia ny fangatahana ny firotsan'ny fanahy masina amin'ny fahafenony aminay tsirairay avy. Tompo, sokafana ny fomba hidiran'ny fanahinao masina, ampiasao zay fanahy eo mba hanao ny asanao, amasiny ny foa mampananay mandritra izao sabata izao, noho ny anaranao Jesosy Kristy zanaka no anonako ny vavaka. Amen.